Manatitra ny araba ary-pijery-jaina manatitra ny araba ihany koa noho ny fatratrarana ny taom-baovao taona vaovao voalohan'ny volana janoary 2024 firarian-tsoa sy fahombiazana araka izany no atolotra ho antsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny MATV amin'ity taona vaovao ity roso avy hatrany kosa tsika ao anatin'ireo matoam-baovao nisongadina tamin'ity andro androany ity samy nanana ny fomba nanaovana velomany taona 2024 ary nandraisana ihany koa ny taona vaovao 2024 ny isa tokantrano tsy vitsy ireo nisafidy ny araka amin'ny fianakaviana maro ihany koa anefa ireo izay nisafidy ny amonjy ireny toeram-pilanonana ireny atao anatin'ity fanadihadiana voalohany ity no ndeha hanarahantsika ny makasika ireo. Ato amin'ny Academics Club indray misy antsika rehefa avy tety toeram-pilanonana maro samihafa Academics Club eto Akadivato. Ambiance hafa ihany koa ny ato satria ato natao hoe ambom-pionandreo tanora ankoatran'ireo fianakaviana izay avy lanonana sy ny famety fotoana manatrika indray ataontsika hoe dîner dansant sy soirée arahana mpanentana ireny. Ato indray ny ataontsika hoe ambiance DJ andao arahana mikasika zay. Eto amin'ny akany Hinambintsy eto Mansivato misy asika amin'izao fotoana izao fanaovam-belomany taona 2024 sy 2025 fiarabana ihany koa ny taona 2025 sy 2025 araka izany hitanao izany dia mafana ny ambiance amin'izao fotoana izao eto amin'ny akany Hinambintsy ankoatran'ny lanonana sy ny fifaliana nanamarika ity andro ity ihany koa ity andro fanaovam-belomany taona 2024 fiarabana ny taona 2024 sy 2025 ity ny fotoam-pivavahana izay ataontsika hoe firarian-tsoa ho andro izay rehetra nanatrika teto amin'ity lanonana ity nisy ihany koa ny fotoana nanokanana 2 minitra fahanginana ho andreo izay nandao tao anatin'izay taona 2024 sy 2025 izay andao arahana ny ambiance mikasika izay. Irina indrindra ny hitaritana olona nanay manomboka eto. Soarana manokana izay mitafilanao haza sy voninahitra izahay ohatsy nandray avotsiny teo nivaly tsara volono manafofa ary misaorana sy raha nytolotrano maina sy fotoana miakatra asakany tanana misy zany
izao afa ihany koa ny ambiance am'izao fankalazana ny taona vaovao taona 2024 izao raha ohatra ka maro olona lanonana tetsy amin'ny akanamintso afa ihany koa ny ambiance entina eto amin'ny Jésus de la Mission am'izao fotoana izao andao arahanao am'izao ambiance atolotra anao zao Almeno